mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faninaraba antsika ry avako malala tratra ity talata fa iraika ambin'ny folo ny volana aprily ity ny mofinaina valahatra ao antsika anio dia ny boky Isaia mpaminany Isaia toko faharoa amby dimampolo andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahafolo. Isaia toko faharoa amby dimampolo andininy fahafito ka hatramin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Akory ny hatsaran'ny tongotry mitondra teny soa mahafaly ery tendrombohitra sady mitory fiadanana. Dia izay mitondra teny soa mahafaly sady mitory famonjena, eny izay manao amin'ziona hoe mpanjaka Andriamanitra ao. Injeo ny feon'ny mpidilinao, manandratra ny feony izy ka miara-mioby, fa ho faly izay mahita mifanatry maso ny odian'i Jehova ho an'ny Ziona. Velomy ny obry fitoeran-drava ny Jerosalema, fa Jehova efa nampionana ny olona sady efa nanavitra ny Jerosalema. Jehova efa nampiseho ny sandriny masina teo mason'ny firenena rehetra, ary ny faran'ny tany rehetra ahitany famonjen'Andriamantsika. Mialahy ianareo, mivoah, aza mikasika izay maloto, mivoah avy eo aminy, madiova ianareo izay mitondra ny fanaky Jehova, fa tsy tampoka no ivoahanareo, ary tsy losotra no andehananareo, fa Jehova no hitarika anareo elo, ary Andriamanitry ny Israely no vodilaranareo. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Akory ny hatsaran'ny tongotry mitondra teny soa mahafaly ery tendrombohitra sady mitory fiadanana, izay mitondra teny soa mahafaly sady mitory famonjena. Asa raha tsaronareo fa mampatsiaro ny tantaran'ny marathon tamin'ny 13 septambra taona 700 talohan'ny Kristy, dia nisy ady ny fanaovan'ny Grika sy ny Persiana. Teto ambonin'ny tany moa dia ny fandimbidimby ny fanjakana natanjaka ny fandimbidimby nanomboka tany amin'ny Egyptiana, tena makivaky karazana firenena maro tao ny Assiriana, avy eo ny Babyloniana, dia avy eo niditra ny Persiana. Dia nisy ady ny fanaovan'ny Persiana sy ny Grika any amin'ny taonjato fahadimy eny ho antsika izany. Nitondra an'izao tontolo izao zany dia ny Persiana, izy natanjaka. Ny civilisation no lazaina hoe natanjaka tamin'ny fotoan'andro. Ary dia nanomboka imo lalam-piainana, dia miamitambotritra tsirikely le civilisation dia misy vaovao indray mipoitra, dia nipoitra ny civilisation Grika. Ary nisy ady ny fanaovana ireo firenena anakiroa ireo. Aty amin'ny taonjato fahadimy nidoran'ny Grika ny renivohitry Sarda izay ataontsika hoe sardismo, dia nidoran'ny Grika aty amin'ny taona aloha kely amin'ny taona 700 io, dia namaly faty lay mpanjaka lehibe antsoina hoe Darius voalohany, Darius lehibe io, izay nitarika ny amaly faty ny Grika. Ary dia niady izy ireo tao amin'ny tanàna antsoina hoe marathon no famelezana, ary naharitra ny ady satria betsaka sady natanjaka ny miaramilan'ny Persiana, zavatra efatralina mahery ny isan'izy ireo. Vitsy anisa kosa ny miaramila Grika, raha mitaha amin'izy ireo ray alina mahery kely fotsiny ihany. Saingy resin'ny Grika ny Persiana. Resin'ny Grika ny Persiana tamin'ny ady io 13 septambra taona 700 tao marathon ilay tanàna, dia resin'ny Grika ny Persiana. Ary dia rehefa resin'ny Persa dia nandeha nizakazaka ilay plaza vaovao antsoina hoe Fidipides. Misy manao anao Euclès le izy, mifangaro kely ilay tantara.
fa ny akabeazany mpandinika de nanao hoe fidipidesy le izy tantara efa ela be moa zany de fidipidesy io niazakazaka nilaza niala avy any marathon mandrapatonga tany am'ireny vohitry Grèce tany Athènes izay 2,7 faingo 5,7 metatra 2,7 kilometatra miampy 5,7 metatra eo moa zany fa zany tamin'ny fotoanandro tsy voare fa eo amin'ny 7 kilometatra eo zay ny aky ny andrefesana azy de niazakazaka tsy nijanona i Fidipides nandeha nilaza vaovao hoe naharesitsika naharesy ny grika ary voavoalaza lay vaovao mahafaly hoe resy ny persa naharesy ny grika de maty izy ary io no ataotsika hoe isan'ny mpanao gazety voalohany satria mpilaza vaovao izy dia isan'ny mpanao gazety voalohany izy ary ho fahatserovana n'ity mpanao gazety ity na ity mpilaza vaovao antsoina hoe Fidipides ty de zay natonga nahaterahany antsoina hoe marathon nanomboka tamin'ny taona raha tsy diso 1920 faraparany tao 1920 nanomboka ny antsoina hoe marathon ho fahatserovana zay tantara efa any amin'ny taonjato faefatra fahadimy alohan'ny Kristy ary eto dia mifanandrifindrindra am'izay ilay teny hoe akory ny atsaran'ny tongotry ry mitondra teny somafaly avy eny an-tendrombohitra zany hoe miandro vaovao zany ny olona miandro vaovao ny olona ka maika hahita ny tongotry lay mpilaza vaovao ao anatina tebiteby zany ny olona dia miandry ahitany hafa jereny tsara ny famindra n'lay olona mpilaza vaovao raha somary mitary tongotra izy de efa kivy zany ny tia tanàna manao hoe vaovao ratsy indray zay fa rehefa mavitribitrika lay mpilaza vaovao de fantatra avy hatrany manao hoe vaovao tsara zay ny dikan'lay hoe akory ny hatsara ny tongotry mitondra teny somafaly mavitrika tsara lay mpilaza vaovao tsika malagasy koa nanana antsoina hoe Tsimandoha ny ataona malagasy hoe Tsimandoha dia ireo zay karazana ampiasany paositra tamin'ny fotoanandro misy vaovao ohatra hoe misy taratasy miainga avy eto Antananarivo lefa ny Tomasina de efa misy Tsimandoha isa-tanàna de miazakazaka tsy mijanona mihitsy miala avy eto Antananarivo de tonga eo Ambohimalaza na Anjeva de mandeha mafimafy kely de tonga Alohakely aloha Tsanakely Ambatomanga any de misy olona miazakazaka tsy mijanona mihitsy de tonga eo amin'iny tanàna iny de efa tazana hoe iny misy taratasy tonga dia efa miomana ny eo amin'ny tanàna anankiray manao relais zany dia tonga de mitondra reny taratasy indray de miazakazaka tsy mijanona mandrapatonga amin'ny tanàna anankiray de eo amin'ny tanàna iny ndray koa de efa misy Tsimandoha anankiray indray de mitohy lay taratasy aty vetivety kely zay mahatonga ny hoe tam'izany mbola tsisy hoe telefôna na fatatsika telegrama fa ny amin'ny taonjato fa 9,20 fa 8,20 fa 9,20 tamin'ny andro-dradama moa de vetivety misy nandehanany taratasy miala avy aty Tananarivo makany Tomasina na makany Tomasina makaty na avany Mananjary makaty Tananarivo satria efa misy Tsimandoha isa-tanàna dia tsy mandeha miadana izy reny fa miazakazaka farak'izay tratrany heriny de tonga amin'ny tanàna anankiray izy de efa misy mandihy miazindray ao de efa mitohy zany de vetivety any tsy de maharitra hoe andro maromaro fa mandeha aingana ihany ny taratasy ary dia izay le sary aseho an'ity hoe akory ny hatsaran'ny tongotry mitondra vaovao mahafaly lay pezakazaka mpitondra vaovao zany io hoe tsara ny tongony mahafinaritra ny mijery azy mivikiviky rehefa tsara ny vaovao ary tsy nitarehany jereny olona satria lavitra mbola voatazana ena tendrombohitra de tsy nitarehan'lay olona ny hita hoe faly izy zany sa tsy faly fa ny famindrany miazakazaka de fantatra hoe ineny ny famindrany mpandresy ineny ny famindrany mpilaza vaovao mahafaly ineny ny famindrany mpitondra famonjena zay le voambolana hoe akory ny atsarana ny tongotry mitondra teny somafaly eny an-tendrombohitra iny revako malala no evi-panaza tiany mpanoratra tian'le faminaniana ho lazaina amitsika amin'ny vanim-potoana ankehitriny voalohany indrindra de zao mampavitrika ny mitory ny filazantsara tokony ho mavitrika ny olona amin'ny fitoriana ny filazantsara mitazana ny fiangonana zany izao tontolo zao dia tokony ho fiangonana mavitrika no tazana eo am-pitoriana ny filazantsara fa tsy fiangonana
mitary tongotra, ina moa no dikan'izany, malay na mihira aza ndraindray zara fa mihira, ndraindray kamo, malay mihetsika, fa ny vaovao mafaly ry avako malala de zao vaovao zay mampite hetsika, tazanina zany ny fiangonana hoe manahoana moa izy amin'ny fitohinany filazantsara, tazanina zany ny fiainany mpino, dia raha tena mitory ny filazantsara araka ny tokony izy tokoa tsika ry avako malala de mampavitrika izy io, tsy mampalaina izy io fa mampavitrika. Ny missionnaire zay tonga teto amitsika any amin'ny taona fitonjato fa sivy ambin'ny folo fatatsika, fiandohaniny tao fa sivy ambin'ny folo, David Jones sy Thomas Bevan dia izay mpamakilay Thomas nao namakilay izy fa tsy naharitra ray volana akory, telo herinandro ihany niasa tao Thomas na izy roa lahy de nandeha naka ny vady aman-janany tany Maorisy. Volana aogositra izy ny tonga nikenikenina kely teo hoe andao aloha jerena hoe mahafinaritra ve reto malagasy reto mandray filazantsara ve izy reto, dia nandray ny filazantsara na malagasy ary de rehefa aveo nandeha naka ny vady aman-janany tany Maorisy. Vady moa fa mbola tsy teraka, eny efa teraka ihany Jones, Bevoky Jones no vadiny Jones no tonga tao Maorisy zareo fa tamin'ny fotoana tsy nahateo azy roa lahy fa taty Madagasikara izy roa lahy amin'ny volana aogositra io no teraka tany Maorisy ny vadiny Jones, dia nandeha naka ny vady aman-janany tany zany Jones sy Bevan, vadiny Bevan moa tsy teraka raha taty amin'ny fiandohaniny aty amin'ny faraparan'ny volana amin'ny faraparan'ny taona valo ambin'ny folo sy valonjato sy arivo. Fa izay manaitra de ny hoe tena nahavitrika misy tokoa izy reo satria tsy fantany akory le tanàna, tsy fantany aty Madagasikara na de betsaka aza ny olona nanakivy azy tokony hazava, fa betsaka nanakivy azy roa lahy tamin'ny fitohinany filazantsara teto Madagasikara, ary tsy hoe malagasy nanakivy azy fa vahiny, misy anglisy mitovy aminy, misy europianina mitovy aminy, akoatr'izay ny ireo mpivarotra mpandraharaha tao Thomasina teny ambony samby de betsaka nanakivy azy roa lahy ao anatin'ny soratra izy roa zany, saingy zao navitrika. Nanahoana reny famindry an'izy ireo nikadona teto Thomasina, nanahoana ny fiakaran'ny Jones aty amin'ny taona roapolo sy valonjato sy arivo rehefa maty tany Thomasina, maty tany Thomasina ny vady aman-janaky Jones sy David sy Thomas Bevan teny mianaka maty tany Thomasina, dia nanahoana reny ny fiakaran'ny Jones rery, ny afahavitriany niakatra taty Tananarivo namakivaky ina antsony hoe Bemisatra na iny arana tsy nanan'iny nanohy ny fitokinana filazantsara taty Tananarivo nanomboka ny oktobra roapolo sy valonjato sy arivo, onjon'izy rery navitrika ary izany toe-poso toe-panahy zany de tokony ho anana ny kristianina ankehitriny, fa ndray kristianina ankehitriny toa zatra mandray, toa zatra tolorana ny filazantsara, toa zatra mandeha ho azy amin'ny hoe fandraisana ny vaovao mahafaly, hany ka manjary malaina ndrandray raha de voky loatra amin'ny fampianarana ka manjary malaina, tsy malay mihetsika, tsy tekizara, tsy mazoto, tsy mafana fo amin'ny asa fanompona, tsy mahanarisy-po amin'ny asa fanompona. Ko malala ny filazantsara de teny mampavitrika, ny filazantsara de mahatonga atsika hanana risy-po, ary eo no mifantarana hoe itony kristianina maro toerana tsara ny finoana, resy lahatra, tianao mandrakariva ny asan'Andriamanitra, tianao mandrakariva asa soa amin'ny fiarahamonina, mpitaridarina mandrakariva, olona mpitarika fa tsy tarihina, olona mpamoron-javatra fa tsy hoe miandry tolorana fotsiny. Ny kristianina avako manalo anatin'ny fiarahamonina de manana zany toe-tsaina mpanavao zany, raha tokony ho mandeha ho azy amin'ny kristianina mihitsy. Ary raha ohatra ka toerana firenena faritra be kristianina kanefa kristianina donipotsiny to miandry baiko, to miandry mpitarika foana, to miandry etanina foana, ny kristianina avako malala tsy miandry etan-dava fa mahafantatra ny tokony ataony. Ny kristianina tsy voatery hoe miandry etanina de ampahafantarina de tsy maintsy etanina mandrakariva zao reny tokony ataontsika, tsy de voatery zany ny kristianina ry havako, fa ny kristianina de zao mahavitrika mahafantatra ny ataony.
raha ianao anatin'ny fiangonana misy anao no anatin'ny fitandremana misy anao dia tokony ho fantatrao fa ifitandremanao dia ilana olona mikarakara azy, manao ny asa fitohina filazantsara, manao ny famangina, fikarakarana ny fanadiovan'ny trano fiangonana na ny akanina na ny manodidina rehetra, satria fantatrao fa io trano fiangonana misy anao de zao misy olona miasa ao, misy olona manadio ao, tsy hoe mandeha ho azy, tsy hoe madio azy akory io, mila soroana ny tokotany, mila tsika fizakemy moa zao de mivony antsoina hoe fiangonana izay maitso ka mba ahitana zaridaina na ahitana voninkazo na ahitana zava-maniry am'ilay fiangonana. Programme anasan'ny fizakeo antony azakazaka masina zany de tsy kristianina miandre tanina fa fantatrao fa programme anazy zany dia fangamo de sarotra azo atao angeny mamboly hazo hoe fa kristiana anankiray io mamboly hazo atokotany de vita fa tsy hoe tanina mandrakariva andao ndray de anaovana fotoana manokana na kristiana rehefa koa malala de zao tokony ho mpitarika mandrakariva izy, tokony ho mpitarika izy ary zay natogan'i Jesosy ny teny manao hoe fa aza mbola mandeha nareo tamin'ny Pasika fa ny fanahy masina miandrasa ny fanahy masina fa azo hery ianareo, azo hery aninona ho mpitarika, ho mpamoron-javatra. Rehefa koa malala hotsika manao hoe ity teny ity hoe endreny atsara ny tongotry mitondra teny soamafarina tendrombola de zao tokony ho fiainana mahatsiriritra zany ny fiainana kristianina satria miaina ny filazantsara izy dia olona mavitrika amin'ny tsara. Fa ny faharoa de zao rehefa koa malala ny fiainana kristianina koa de tsy hoe mavitrika ihany fa izao mpitondra fanantenana izy, mitondra fanantenana izy, vao mijery azy ianao zany a dia vao mijery fiainana kristianina de zao olona manana fanantenana fa tsy olona kivy lava. Raha ohatra ka miresaka amin'ny olona ankehitriny ndraindray dia toa zary miiba mandrakariva ny resahan'ny olona, toa zary miiba ohatrany tsy mahita zavatra tsara tsony ny olona. Ny antony a de satria lasa diso fijeriny amin'ny antsoina hoe fanakianana ny olona. Zava-dehibe a ny antsoina hoe fanakianana amin'ny civilisation iainantsika, fantatsika zany fa ny civilisation iainantsika de civilisation zay mivoatra amin'ny alalan'ny fanakianana, tsy mivoatra ny fiainana hoy ilay filozofa antsoina hoe Hegel raha tsisy fanakianana, zany hoe miainga amin'ny fanakianana na ny marimarina kokoa tsikera, miainga amina tsikera de mihatsara ihany. Izay le antsoina hoe dialectika, zany hoe raha tsy tsikerainao ny zavatra anankiray de tsy tsara izy, avoaka mihitsy, toerina mihitsy izy mba hiatsara. Zany ny toe-tsainy ny taonjato fa roapolo mazava ho azy, zay mahatonga ny hoe misy mpanohatra mandrakariva satria ny mpanohatra de niverina fa manao lay fitsikerana de mihatsara. Fiarahamoniny taonjato fa roapolo zany dia efa zatra an'zany toe-tsainy zany tsika manao hoe tsy maintsy kritikena nge io, tsy maintsy tsikeraina nge io, tsy maintsy kianina nge io, zay vao mivoaka ny tsara ary de zary toetra atsika zany rehefa koa malala ary betsaka ny zavatra vaovao nentin'izany toe-tsaina hoe ilaina ny fanatsarana, mila miaino de mila miaino ny tsikeran'ny olona, mila mahana fanakianan'ny olona de am'izay fotoana zay mivoatra fa rehefa nitsindrina loatra ka nomena toerana loatra indray ny antsoina hoe fanakianana na nitsikera de manjary lasa manimba zavatra indray ka lasa na zavatra tsy tokony ho tsikeraina aza de manjary tsikeraina de manjary mampiembotra ary lasa mahatonga toe-tsaina miiba mandrakariva. Rehefa nitsikera indray ny lasa alohan'ny fa zavatra tsara lazaina de zao manjary mahatonga zavatra miiba ary mahatonga fahakiviana dia manjary lasa toe-tsaina miiba no hitantsika eo amin'ny fiarahamonina. Lasa amin'ny zavatra rehetra zay atao de zao tsy mora mandray zavatra tsara ny olona fa mora manakina mandrakariva ary tsy ny tena ny kianiny fa ny hafa mandrakariva ny kianiny ray aman-dreniny, kianiny mpampianatra azy, kianiny mpanabe azy, kianiny zay rehetra manodidina azy te kianiny. Tsy ratsy akory le manakina amin'ny lafiny hoe tsara hoe mitsikera zany fa izao ndraindray lasa toe-tsaina sy toe-po ary fomba fiaina mihitsy
ary dia lasa manana toe-po tsy faly lalandava, olona mora, olona mihiba, olona tsy afaka manao zavatra. Ary rehefa ny toe-tsaina mihiba no mahazo toerana ao anatin'ny fiarahamonina de zao manjary foana ho azy ny famoronan-javatra. Raha zay maharatsy ny toe-tsaina mihiba ry havako malala, ny ataontsika hoe mihiba edy de lay toe-tsaina manan-kina be fahatany, lay toe-tsaina hoe tsy maintsy misy tsy maintsy asina kianina io, tsy voatery ho kianina, tsy voatery ho tsikeraina, fa le hoe tsy maintsy tsikeraina mihitsy io. De am'zay fotoan'zay manjary mampalaina le izy. Betsaka no tsy mandroso satria tsy afa mandroso satria tsy te hitsikeraina lalandava izy. Satria misy tsy manao afa-tsy manatsikera fotsiny, misy tsy manao afa-tsy manan-kivy fotsiny, misy tsy manao afa-tsy mijery ny izay ho tenenina fotsiny. Ary na dia mametraka fanontaniana azy ny olona, ohatra hoe manatrika conférence ianao na manatrika famelabaran-kevitra anao de zao miaino lay olona. Fa rehefa miaino le olona, tsy miaino andray zavatra izy, fa miaino manao hoe inona ary zao no avaliko an'zany zavatra tenenin'lay olona zany, inona ary no teneniko manoloana zany tenenin'lay olona zany. Zany hoe tonga izy manatrika famelabaran-kevitra indraindray, na manatrika conférence, na manatrika zavatra maro samihafa, colloque, atelier sy ny sisa rehetra, de zao tsy tonga izy iaino aloha voalohany indrindra, fa tonga izy eritreritra manao hoe inona ary no lazaiko, inona ary ny fanontaniana apetrako, inona ary no avaliko an'zany. Ary dia am'zay fotoan'zay tsy lasa tsy mandray mba hivoatra, fa izao miaino mba hanakina, ary de lasa mahatonga toe-tsaina tsy mampandroso indray le izy. Tsara le izy tany am-boalohany, fa rehefa nivily lalana de nanjary lasa tonga ao anatina fiarahamonina tsy mijery zavatra miabo intsony. Ary de rehefa mihaino resaka olona ianao ry havako malala de indraindray ila kivy, satria dia indraindray dia ny zavatra anao de zao olona miraviravin-tanana, olona kivy, olona tsy mahita zavatra tsara mihitsy, olona tsy afaky nijery zavatra tsara intsony. Na de faneho-kevitra tokony ilazana zavatra miabo aza de nandray lasa mihiba ny betsaka kokoa. Raha miteny anao anatina ataovy hoe tambajotra anankiray, miteny manao hoe tena mba mahafinaritra ny vita gasy, fa raha maheno faneho-kevitra 10 am'zay anao de zao ny anankitelo no hiteny manao hoe tsara ny vita gasy, fa ny fito de anakolazaina kosa manao hoe ratsy ny vita gasy. Ohatra zany hoe betsaka kokoa foana ny mihiba, ary mahatonga le hoe de raha izany zany ny efrany de zao aza mividy vita malagasy tsony, fa aleo mividy vita sinoa. De miteny reo hoe vita sinoa ny tsara, dia isy teny ndray manao hoe de misy telo ndray teny hoe tsara, fa ny fito ndray teny hoe ratsy, de andao ndray hividy vita asa tandrefana. De afaka malala ho tsika manao hoe indry ankory ny atsara ny tongotry mitondra teny somafaly, de izao ny taonan'ny kristianina anana fanantenana izy, ary manana fijery tsara mandrakariva. Tsy voatery hoe ratsy ho atsaraina akory sanatria ny vava, fa mieritreritra manao hoe andao mba hanana fijery tsara e, andao mba hijery izay fiezahan'ny olona amin'ny lafiny tsara, andao mba hijery fiezahan'ny tanora amin'ny lafiny tsara. Indrindra tsika malagasy de lasa mora resy ny zanakitsika indraindray, lasa matetiky tsika manana zanaka na taranaka mora resy, mora kivy, satria mandrakariva de zao bedy lava, voateny lava, voapepo lava, voalatsa lava, de any ka tsy sa mandroso lay ankizy, miaotra lay ankizy, na mandray fitenenana ary ny olona indraindray, de zao matahotra izy, lehilahy lehibe tsy mahay miteny, tsy mahay mandahateny akory aza indraindray ao amin'ny fianakaviana. Ny antony de zao betsaka lavitra lay tahotra lay tsy ahomby, satria tahotra lay tsy ahomby no ninona no lay fanakianana matetika loatra hita atsiaro. Revako malala eto ary de paska ny andro fomba fijery vaovao ny tian'ny tompo iainantsika, fomba fijery vaovao manao hoe ny kristianina nandresy ny fahafatesana tamin'ny alalan'i Jesosy de zao mavitrika amin'ny asa fanompoana, mpitarika any amin'ny fiarahamonina, mpitondra zava-baovao. Ary faharoa de zao olona manana fanantenana, mitondra fifaliana amin'ny manodidina azy, ary voninahana tsara zavatra am'izay rehetra toerana misy azy. Ivavaka sika. Tompo misaoranao zay nohony amin'ny teninao zay mampafantatra anay fa ny filazantsara de manova ny fijerinay ny hafa, manova ny fijerinay ny tenanay. Ny kristianina hoe ianao de mahavitrika,
ary saotranao ny am'izany afatra izany fa mitaonanay ianao avidika amin'ny fitorinan'ny filazantsara, avidika amin'ny asa tsara, azoto amin'ny fanompona ary olona manana fanantenana eo anivon'ny fiarahamonina, manana fanantenana amin'ny fifandraisana amin'ny manodidina anay. Tompo, vaovao ny herinandro, saotra noho ny fialan-tsasatry ny Pasika omaly, de taio zay Tompo, afana fo mandrakariva amin'ny fanomponanao. Ty herinandro vaovao ty indray dia aoka fenoy ny zoto-po handroso amin'ny asa tsara, ny zoto-po afana fo amin'ny asanao. De ome fahasalamana sy hery-tanjaka izahay ary manampy anay amin'ny asa ataonay am'izao herinandro zao. Jereo ny mpianatra, ome fahazavan-tsaina, ireo mbola miala sasatra, rakofy amin'ny fahasoavanao. Ny mpiasa, eo hery sy tanjaka raha teo koa ahafahany mamelona na ny tenany, na ny ankonany, na ny firenena. Misaotra Jesoa. Amen.